Miarahaba antsika rehetrarehetra mba mangataka fanazavana kely fotsiny androany a satria nakasary nanao vidéo kely tatia ny sasin'ny fianakaviana keliko tamin'ny omaly 1 septembre 2019 2024 dia ity sary ty vidéo kely ty a nataoko ialako tsiny aloha satria mety tsy nataoko montage mihitsy le vidéo satria mety aheno feona rivotra be nareo satria amoron-dranomasina zahay a dia anatina fiara ihany koa manao an'ity vidéo ty ity misy zavatra boribory kely a mivoaka avy eo anatin'ny masoandro dia misy teboka fotsy kely a ohatrany anatina sphère dia manao misy feona zazakely na zazamena dia avy eo ilay sphère latsaka ao anaty ranomasina dia mba tiako a ho an'izay manam-pahaizana zany afaka manazavana amin'ity zavatra ty nataoko izy amin'ny teny vahiny a nataoko ihany koa izy amin'ny teny gasy a dia avelako ao anatin'ny description mikasika ao amin'ny description YouTube Facebook dia mba angatako fanazavana zay mahay manazava an'ireto resaka phénomène zavatra surnaturel reto fa avelako izy aminareo a dia ialako tsiny amin'le kitaba kely an'le feona rivotra satria amoron-dranomasina dia loy tsara le feona zazamena mivoaka miaraka amin'le sphère mivoaka avy eo anatin'ny axe-n'le masoandro a dia latsaka ao anatin'ny ranomasina zay fa isaorana betsaka be a misaotra miteny mialoha zany a amin'ny fanazavana zay omenareo veloma daholo iny le